Ampifaliana lehibe no anatrehana antsika vahoaka malagasy tsiraray avy a mpiray-tanindrazana indrindra amin'izao raharam-pirenentsika izao a dia mampalahelo tokoa ny zava-misy eto amin'ny firenena ary mampahomena ary hitan'Andriamanitra fa teto amin'ity firenena Madagasikara ity dia misy ny fitenenana hoe ny fanahy no maha olona ary izay fanahy no maha olona izay dia tian'Andriamanitra akekezina bebe kokoa fa Andriamanitra mihitsy amin'izay no hitatana ity firenena malalantsika ity ary eto am-piandohana dia tsorona fa tsy ny sitrapon'ny mpanao politika intsony no anjaka eto fa ny sitrapon'Andriamanitra ary manomboka izao Andriamanitra dia andamo mary andrindra amin'izay ny firenena malalantsika satria hitany ny fijaliany majinika hitany ny fiaretany vahoaka malagasy tsiraray avy na ny lehibe zany na ny kely na ny antitra na ny tanora na ny ankizy na ny zaza ka amin'ny teny ity dia fanambarana lehibe ny amin'ny fahitana izay efa naseho an'Andriamanitra tamin'ny novambra 2012 io novambra 2012 io a dia antsika malala tsara fa mbola teo amin'ny fitondrana ny foloa andro ny irina rajoelina izany hoe fitondrana tetezamita tamin'io novambra 2012 io a dia adivaraina ny andro nomen'Andriamanitra fahitana ako ary io fahitana zay nasehona io zany dia niseho mazava be mihitsy tao amin'ny trano teo amfandriko zany dia izaho moa zany dia naseho anahy zany endrik'olona somary efa zokolona miakatra eo amin'ny fitondrana io efa endrika zokolona io a dia zaho mampanao politika tsy mampanao politika azafady a zaho tsy mpanao politika dia tsy fantatro hoe iza ary ty somary efa zokolona miakatra eo amin'ny fitondrana ity mbola tsy fantatro io zany tamin'izany fotoana zany hoe iza ary io dia naseho azy zany zay zavatra zay dia tsika malala tsara fa tamin'ny fotoana 13 a dia fotoana ny fifidianana teo ano nahafantatra fa miendriky ny docteur Jean-Louis Robinson io endrika efa naseho ahy io zany hoe ity farany zay nametraka ny atao tantaratasy zany teo amin'izay any nalala hoe ay ny docteur Jean-Louis Robinson zany a ity fahitana efa naseho ahy ty io zany raha izay zavatra efa naseho an'Andriamanitra zay zany a dia ny docteur Jean-Louis Robinson no miakatra eo amin'ny fitondrana ary hita tokoa zany fa isika amin'izao fotoana izao dia miandrandra tanteraka ny amin'ny fampihavanam-pirenena tena izy ary inona zato isan-jato zany fa efa nomen'Andriamanitra tokoa ny vahaolana ho antsika tsiraray avy malagasy zany a ny docteur Jean-Louis Robinson zany miakatra eo amin'ny fitondrana io ary tsika nalala tsara fa ity farany rehefa nirotsaka nilatsaka ho fidiana zany dia nitohana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izy inona zany fa tsy tongatonga ho azy zany zavatra zany a ary hita ihany koa fa Andriamanitra dia te andamina ka inoho izany dia miantso aho zany a ny mpanao politika rehetra mba hibebaka sy hifona amin'Andriamanitra ary havana sy famelaheloka antso ho an'ny mpanao politika rehetra zany hibebaka sy hifona amin'Andriamanitra mihitsy a dia havana sy famelaheloka tsy hijery ntsony ny loko politika fa ndeo avotana amin'ny firenena aoka anjaka ny fifankatiavana aoka anjaka ny firaisan-tsaina ho an'ny mpanao politika rehetra mba tsy hijery ntsony amin'izay loko politika izay fa mifanavotana an'ity firenena ity mihitsy a naoka ho banjintsika tompoko noho izany dia miantso ihany koa zany ntsika vahoaka malagasy mpiray-tanindrazana rehetrarehetra mahatsiaro olom-pirenena eny hatramin'ny vahiny eto amin'ity firenena ity a mba tena metraka amin'ny fiainana amin'Andriamanitra mihitsy a ka tena nakina ny zavatra rehetra eo am-pelantan'Andriamanitra ka izy tokoa nitondra fitoniana sy filaminana eto amin'ity firenena malalantsika ity